Tombona mo amintsika mianakavy atao anatin'ity tokantrano ity tompoko ny fahasoavan'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo ary ny fitahina lehibe ao amin'ny fanamasina lay voalazan'ny Genesisy toko voalohany fa mpiara-miombonantoka tamin'ny famoronana izao tontolo izao Andriamanitra ray sy Jesosy ary ny fanamasina no nanao ny karazana hoe convention céleste tamin'izay fotoana izay hoe amorona n'izao tontolo izao ary dia tamin'ny andro fahaenina araka ny fanambarantsika teto no namoronan'Andriamanitra ny olombelona ka nitenenany manao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika zany hoe zasy ianao zao dia endrika Andriamanitra ny namoronan'Andriamanitra antsika fa noho ny karazana fahotana zay tafiditra tamin'ny olombelona dia izay no nanovan'ilay endrika Andriamanitra tamintsika zanak'olombelona izany faharoa manarakaraka izany dia tonona ho anao ato anatin'ny tokantrano ato ny fiadanan'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy ary dia manona ihany koa ny fiadanan'ny tompo aminao pasteur Hertina zay tafaradalana indray amin'ity onjam-peo na ity fahitalavitra ity. Manona fiadanan'ny tomponao pasteur Tofo dia miarabantsika mianakavy tompoko. Raha otoizantsika ny famotinana ny Genesisy toko voalohany sy ny toko faharoa dia orzao ny voalazan'ny teny soratra masina manao hoe ary Jehovahandriamanitra nanao sato edena tany Antsinanana ka napetrany tao raha lehilahy zay noforoniny ary nampaniriny Jehova Andriamanitra teo amin'ny tany ny hazo rehetra zay mateza sady tsara ofinana ary ny hazonaina teo voan'ny sa dia ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ary nisy ony nivoaka avy tao edena ka nandena ny sa hatreo izy dia nizara ka ny sampana efatra. Io lay nyresantsika teto omaly pasteur izany hoe ny olombelona dia napetraka Andriamanitra tao amin'ny sa edena mba hitandrona ny sa sy hiasa ary nisy ony na nisy loharano tao amin'io edena io dia avy tao no nisy fizarana anakefatra izy io izay niparitaka manirana n'izao tontolo izao. Ny hevitra azo tsoahana tao anatin'le izy dia hoe manambara toro lalana sy fahendrena lalana avy amin'Andriamanitra fa ny olona anankiray na mitokantrano anankiray dia tokony hanana ny maizy azy ary tokony hanana loharano-mpanambinana loharano-pitahina maromaro mivoaka avy ao anatin'ny tokantrano ao activité mba hialana amin'ilay hoe tsy mandeha ny ankiray dia mitsatoka fotsiny eo dia verevitra fa raha ny marina zany ny olona manana ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina sy ny fahalalana dia tsy ho tratran'izay fahaverezan-kevitra zay mihitsy amin'ny zavatra anankiray tokony atao fa manana n'izay loharano-pitahina sy ny loharano-mpanambinana anakefatra izay rehefa mipetraka izay zavatra izay eo amin'ny Genesisy toko faharoa io ihany izay vao namorona ny vadiny namorona ny Eva ho vadin-draha lehilahy Andriamanitra tamin'izay fotoana izay ka nitenenany manao hoe ary amin'izany ny lehilahy dia andao ny ray sy ny reniny raha tsorina dia hoe manana ny fahaleovantenany ny tokantrano anankiray rehefa ao anatin'ny tsara zay hoe asa na loharano-mpanambinana loharano-mbola izay nomen'Andriamanitra zay. Izay ny famotinana ny lesitsika omaly fa amin'ity andro an'io ity dia hidritsika eo amin'ny bokin'ny Genesisy toko fahatelo. Ho anao moa zany izay tsy maraka ny fandarana hatramin'ny voalohany dia mianatra Baiboly tsika ary natombotsika any amin'ny bokin'ny Genesisy toko voalohany sy ny toko faharoa anio dia hiditra amin'ny toko fahatelo tsika mianakavy koa mba hatateraka tsaka sy andavany ny fandarantsika dia manasa anao zany ny tenako aloha hiaraka hivavaka tsika amin'izao fotoana izao hivavaka tsika tompoko. Andriamanitra ray eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy izahay manana fotoana indray ahafana mitoro ny teninao sy mampianatra ny bokin'ny Genesisy sy ny Baiboly ray manontolo mangataka aminao Andriamanitra mba hotainao zao fampianaran'izao anokatra ny sainy vahoaka zay mandray an'ity fandaran'ity ary ampianaran'izy ireo ny lalan'ny fahamarinana sy ny lalan'ny teninao Andriamanitra tompo hitondra hery hitondra fanasitranana hitondra finoana matanjaka ary hitondra fitahinana tsy haito hoaina ho an'ny tsiraray avy ane zany teny zay ambary zany ary amerina an'izy ireo indray amin'ny laoniny ka mihazo fiainana mandrakizay ny teninao ianao Jesosy lay teny velona sy mofo midina avy any an-danitra ozy ny teny soratra masina ary ianao no lalana sy fahamarinana ary fiainana ka rehefa mianatra ny teninao zay na mianatra amin'ny Baiboly dia eo ambany fanatrehan'ny fananao masina trany no hanambarana izao teny izao amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ametrana izany vavaka izany amen. Eny tompoko ovakeko ny Genesisy toko fahatelo eo amin'ny andiny voalohany zany no amboantsika azy. Ary ny menarana dia fetsy
noho ny bibidia rehetra zay nataony Jehovahandriamanitra. Ary hoy izy tamin'ny rahavehivavy, hanky efa nataon'Andriamanitra hoe azy hinananareo ny hazo rehetra eo amin'ny saha. Fa hoy rahavehivavy tamin'ny menarana, ny voan'ny hazo eo amin'ny saha dia azona hinanana ihany, fa ny voan'ny hazo eo voan'ny saha kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe azy hinananareo natendrenareo izany fa reo matinareo. Ary hoy ny menarana tamin'ny rahavehivavy, tsy ho faty tsy akory ianareo, fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo azy dia ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo alalany tsara sy ny ratsy. Ary hitan'ny rahavehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso, ary hazo matsiriritra ampahendry dia nanotazany ny voany ka nihinanany, ary meniko ny vadiny ka dia nihinana izy. Ary dia nahiratra ny mason'izy mivady ka fantany fa mitanjaka izy, ary nanjaitra ravinavy avy izy ka natao sikina ho azy. Ary nandray amin'ny Jehovahandriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny saha izy rehefa ho ariva ny andro, ary raha lehilahy sy ny vadiny niery ny tavan'ny Jehovahandriamanitra tao anatin'ny saha, tao amin'ny saha. Ary Jehovahandriamanitra dia niantso ny rahalehilahy ka nanao taminy hoe izy amoy ianao. Dia hoy izy, nandre anao tao amin'ny saha aho dia natahotra aho satria mitanjaka ka dia nijery. Ya zava-dehibe zay pasteur, araky ny efa nampitaina tao pasteur zany dia mbola marihana foana amin'reto olo reto hoe fianarana baiboly no ataontsika eto zany manomboka eto, manomboka any amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny apokalypsy. Lavitra be zany pasteur, lavitra be ny lalana kanefa mihina fa ho vitatsika zay. Karazana sekoly baiboly izy ty na école biblique mihitsy zany tena ataontsika eto. École biblique zay andalinana mihitsy ny zavatra voalazan'ny baiboly iray manontolo. Ho an'ireo zay efa mahay baiboly dia fanampiny, tombontsoa azy. Ary ho anao raha izao mihitsy ianao vao hiainga hianatra baiboly dia manomboka any amin'ny Genesisy tika izao dia ho hitanao ny misy amintsika mamaky an'ilay teny fa tsy azontsika hoe inona moa zany ny tena tian'Andriamanitra olazainao anatin'izy, dia tombontsoa lehibe ho anao ny fianarana azy hatramin'ny voalohany. Dia mampita atsika pasteur hoe teneno namana ny mpiara-mivarotra, mpiara-miasa, mpiara-mivavaka, ny akonana ny fianakaviana telefone hoe misy fianarana baiboly eto amin'ny Amitié TV, Amitié FM ary ny radio de l'Amitié manerana ny Madagascar dia misy ity fampianarana baiboly ity izay tena asody asoatsika mihitsy satria mila haitsika ny baiboly. Ny zavatra kendren'ny satana manko pasteur dia tsotra ihany. Satana tena fetsy, avelany devoly ny olo liditra ny ampiangonana, avelany izy andray andraikitra ampiangonana. Zavatra anankiray ihany ny tena mampatahotra ny devoly dia tsika mahalala ny sitrapon'Andriamanitra. Izany no mahatonga ny olona sasany rehefa le mihaino toro-tena ampiangonana dia matory fotsiny. Jerenao nge pasteur, misy fotoana izy any an-trano tsy matory. Misy fotoana izy rehefa manao zavatra mamonjy mariazy tsy matory, fa mahagaga fa rehefa mandeha amin'izay le toro-teny dia anomboka eo amin'izay izy manomboka tady ho resy toro zany, satria ny kendren'ny devoly manokana dia hoe aizany point amelezana an'ity atonga azy tsy aheno ny sitrapon'Andriamanitra, tsy alala zay voalazan'ny baiboly. Zany ihany tsy problème amin'ny satana ny mahita ny olona miditra any ampiangonana, tsy problème amin'ny satana ny hoe izy lasa diakona na lo olona na izy lasa mahakoral, fa problème amin'ny satana dia le hoe ilay olona lasa mahay tenin'Andriamanitra. Noho izany mila toerana zay satria fantatry ny devoly tsara manko fa rehefa mahalala ny tenin'Andriamanitra ny olona pasteur dia hiratra ny masony tonga ny fahazavana ary dia hotahin'Andriamanitra izy, ary dia zay mahatonga ny devoly malakana ny olona tsy hanatra ny baiboly. Noho izany ataovy zava-dehibe ho anao ny fianarana ity tenin'Andriamanitra ity pasteur. Androantsika amin'rahalahy dia resaka momba ny atao hoe fakapanahy Genesisy toko fahatelo izany. Satria tokoa manko pasteur dia izao, devoly dia tena zavaboary anankiray anisan'ny tena fetsy, tena fetsy marihana aloha zany pasteur fa Andriamanitra akory tsy namorona devoly. Zay zany tsara manamarika tsara fa sao dia indraindray manko ny olona manao hoe Andriamanitra ary naninona koa ry Andriamanitra namorona devoly, Andriamanitra tsy namorona devoly, fa ny devoly dia anjely tao an-danitra, anjely tao an-danitra. Fa rehefa tao an-danitra tao izy dia alay-panahy hiady tamin'Andriamanitra, hiady ny voninahitr'Andriamanitra, dia nazera izy avy any an-danitra
dia reny le atao hoe anjely ny vadika dia nazera izy dia tonga teto ambonin'ny tany dia ambala amin'ny bokyny apokalypsy hoe namitaka izao tontolo zao namitaka izao tontolo zao fa Andriamanitra tsy namorona devoly velively pasteur atovo fa anjely mafinaritra no foronina fa ny vadika ireo anjely ireo dia niady tamin'Andriamanitra dia nazera tety ambonin'ny tany ataoko fa mazava aloha zay tapany voalohany zay pasteur fetsiny devoly satria raha iresaka momba ny fakapanatsika pasteur androany dia zao ny akamaroan'ny olona ozy le ten'Andriamanitra vakitsikita faran'izay mana hoe ny fahafatesana no tambony ota ny fahafatesana no tambony ota zany hoe ny olona pasteur raha vao manota dia fahafatesana zay ny eo ambadika zay ny olona raha vao manota dia fahafatesana zay ny eo ambadika zay ka ny devoly dia mampanota olona mampanota olona fa saingy zao takola ny devoly mihitsy ny mason'ny olona na marimarina kokoa ilay fahotana dia finoson'ny devoly zavatra mahafinaritra be zay ny tena marina ary zay le atao hoe fakapana pasteur ny atao hoe fakapana dia zao bomba anankiray mifony volamena bomba anankiray avec ino izy ty avec télécommande zany hoe guidena distance izy zany pasteur commandena distance izy dia fa bomba ny eo anatin'izy fa finosona volamena zay ny atao hoe fakapana raha fitiniko amin'ny teny tsotra dia zao azavaiko tonga dia amin'ny fiainana andavanandro ny olona de tena mahatsapa pasteur hoe ratsy ny toka azonao ary ny olona efa mpisotro toka andreo manalina dia mahita ny hoe faratsy ny toka rehefa nanomboka simba amin'ny vavoniny ny amahantra kataramitena ny anjaly izy vokatry ny toka ny atsy natsangany zavatra izy satria mariako pasteur fa tsy misy olona mamolavo zany ka mpanakarena eto ambonin'ny tany tsy misy olona mamolava ka hoe nanana trano izy de notahiriziny mandra-pahafatiny reo tranonireo fa tsy maintsy hitadiny fomba ny devoly ivarotana an'ireo tranonireo mandra-pahafatiny toka azy raha nanana tomobile marobe izy dia tsy maintsy alohan'ny hafatesany lany ritra ireo tomobile ireo ary laniny toka tsy misy olona mamolava izany ka nanakarena fa fatara fa tena manimba ny toka ary resy lahatra am'izany na ny dokotera ny mpitsabo rehetra ny olona rehetra ary zany mahatonga ny olona rehefa tonga ny voalohany taona pasteur dia le hoe hiala mitoka tsy hisosy toka ntsony fa maninona no ialana fa maninona no ialanao ny toka raha mahasoanao maninona no ialana raha mahafaketahitanao maninona no ialana raha mahampanakarenanao maninona no ialana raha mahatonga anao misongotra amin'ny voninahitra maninona no ialana ny toka raha mahasalamanao maninona no ialana fa matoa ny olona pasteur miala tsy mahasoza ile toka tsy mahasoza ile toka nefa ity mahavarina na ninona ary anao no lasa mpisotro toka zay pasteur le hoe fakapana amin'ny voavoalohany ianao rehefa misotro an'io dia tsy mahita ny maharatsy azy mihitsy amin'ny voavoalohany le olona pasteur rehefa misotro an'io dia tsy hitany mihitsy ny tsy mahamety an'io fa dia hoe mety io tsara io manarinarydikely io mahatonga anao manary veriveridikely io raha bebebe problème anao dia mahatonga anao mba milamindamina io dia mahatonga anao sinsisa dia tafalatsaka ny olona ary misy feo miteny aminy feoana demony sy mba misotro kely manala vazony kely mba misotro kely aleo fa consomme kely fotsiny be problème loatra ianao fa misotrosotro kely anao dia mba veriveridie dia mba midira dia ny devoly zay mihitsy nahazo aneva teto pasteur iadamaseva Andriamanitra izao ny teny eo amin'ny toko faharoa Genesisy toko faharoa dia eo amin'ny andininy fafito amby folo dia milaza tsara Andriamanitra fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana fa amin'ny andro zay hinananao azy dia fatoko ianareo nametraka teny mazava Andriamanitra aza mikasika an'io nareo aza mihinana an'io fa nofinosony devoly karazana akoso-bolamena le izy tsy matinareo mivady manandrama kely jerenareo nge vao mihinana an'io nareo mivady dia tonga dia hiratra amin'ny masonareo dia mitovy amin'Andriamanitra nareo malala ny tsara sy ny ratsy ary le hevitry ny devoly tsy dia tena hoe diso fa tena hoe tena ny hiratra marina amin'ny masony ary tena lala ny tsara sy ny ratsy izy
fa saingy le tenin'andriamanitra ny tena marina hoe aza mihinana fa maty anareo ka le tsy le nofonosony devoly anareo tsy ho faty fa nareo hiratra amin'ny masonareo dia tafalatsaka tao anatina fakapana pasteur ary zay ny fomba fiasana devoly rehefa hitondra fakapana eo amin'ny olona pasteur amin'ny voavoalohany satana dia mampafantatra ny olona rehetrarehetra hoe tsy ratsy io hoe sy mahafinaritsy io hoe sy midira fa tsy maninony ndana aloha mampirafy ndana aloha mijangajangy ndana manao sipakely ndana miaraka amin'ny lehilahy fa tsy maninony ianao tsy be voky zany manao fianam-piazanaizana kely fotsiny anao jere ary zao zanak'iranona te tsy miarakaraka amin'ny lehilahy tsy naninako baivoka ray volana izy nanalazaza naninona akory tsy maty akory fa ndana miditry ndana miditra ary tanora zazavavy ndana dia finosony devoly zavatra ohatra amin'ny mahafinaritra zavatra ohatra amin'ny mampangetaeta ary voalaza amin'ny baiboly tsara eo amin'ny andininy fa enina pastera ozy izy ary hitany raha vehivavy fa tsara ho fihinana ny azo sady mahafinaritra amin'ny maso ary azo mahatsiriritra hampahendry dia nanotazany voniny jerenao tsara hitany raha vehivavy fa tsara ho fihinana ny azo sady mahafinaritra amin'ny maso ary azo mahatsiriritra mampahendry zany hoe ny nanaovany devoly an'le hazo dia tena zavatra ohatra ny nafinaritra ary takona tanteraka amin'ny masony izy mivady tsy nahita n'le te adinony le tenin'andriamanitra ho fatinareo amin'ny fotoana hinananareo an'io adinony fa le izy nampitsiriritra ny hitany ohatra ny mba nafinaritra ny maso ohatra ny tena mahasary ohatra ny hoe raha vao tafatsofoka ao zao dia tena sambatra be zay le atao fakapana pasteur vo mijabaka ao anefa ny olona loza mahatsiravina fampitiana mahatsiravina pasteur to ary nanomboka teo amin'io Genesisy toko fahatelo rehefa tafiditra ny fakapana pasteur Ertina no niditra ny problème talohany io tsisy ny aretina talohany io tsisy ny fahoriana talohany io tsisy ny fangiriforiana tsy nisy mihitsy talohany io fa rehefa hitan'ny menarana fa ny aina tao anatin'ilay paradisa ny zanak'olombelona ny aina tao anatin'ilay fiadanana sy lay fitahina be dehibe ny zanak'olombelona dia nanomboka teo amin'izay izy no nakafanahy ary araka le teninao teo ny fidiran'ilay fahafatesana tena miditra tsikelikely izy ary mihitsy ny fomba fiasan'ny devoly zany hoe manao resaka mahaliana aloha satana aloha dia rehefa tsatrany amin'ilay mahaliana ny olona dia alainy fanahy amin'izay ary rehefa alainy fanahy dia asainy manandrana amin'izay manandrana kely sto consomma kely fa tsy maninony io hoe tsara mba miarakaraka aman'olona fa tsy maninony fotsiny dia asainy manandrana dia rehefa manandrana dia ampidiriny ao anatina fahazarana madinidinika aloha ary rehefa tafiditra ao anatina fahazarana dia ohatra ny te hinana foana na te hanao an'le zavatra foana dia lasa manana fahazarana ary tsy mahita ny faharatsiny tsy mahita ny faharatsiny ianao rehefa le manomboka zajatra kely hoe ay mba manomboka miaina amin'ny fiainan'ny olona dia avy eo afatony amin'izay ary rehefa afatony ianao dia oriana le famatorana ataon'ny satana dia andevoziny dia izay no mahatonga le olona hoe te hiala toka fa tsy afaka satria efa andevo be dehibe ireo reny mpianakaviana miaraka amin'ny zanankely mitely mianadakely mitaraina hoe ny vadiko lasa ry nalainy vehivavy ohatran'izao ary ny tena marina pasteur dia ohatran'ny nanarakarana le lehilahy aloha dia tafatsofoka rehefa tafatsofoka te hiala amin'izay zany ody any aminareo efatra mianaka malahelo mihitsy malahelo mitokantranoko mihitsy tena tsapako mihitsy ny adisoko fa mbola tsy afaka aloha zao fa eto abavaka fa ho avy fa tsy avelan'le vehivavy ko rehefa nafatony ianao tsy avelany tsony mihitsy zany ny ela izy dia ora tsara le pasteur fa ny fahotana zay alain'ny devoly fanahtsika dia tsara eo ampanombony izy io tsy misy olona hijangajanga zany mihitsy raha tsy fantany fa tsara eo ampanomboana matoa ny olona anankiray manao kolikoly dia tsara io eo ampanomboana ary fantany tsara mihitsy eo ay ohatra ny havita zavatra izany ny olona anankiray matao misolo tokana fokaronkony dia rehefa fokaronkony izy dia ohatran'ny lasa ohatran'ny izy rery ny tompony tanàna lasa ohatran'ny mahiratsainy zay eo ampanomboana iny moa le fitenenana manao hoe mamy ampinana ohatran'ny boka eny dia eo ampanomboana matoa ny olona anankiray zany mirisika amin'io tsy
tsy hoe verino ratsy mihitsy l izy ary zay natonga ny eva ny teny manao hoe ary hitany eva fa ohatrany tsara fihinana le hazo de ny ilana tokoa izy teo am-panomboana fa zao le tenin'andriamanitra tsy niova manao hoe amin'ny fotoana ihinananao an'io de ho faty tokoa ianao marina mantsy pasteur fa ny zavatra tranga aloha tsy mateneur zareo fa nizara roa mazava tsara mihitsy ny fahafatesana de eo lay fahafatesana aranofo fa le hevitra le teny hoe maty teto de fisarahana amin'andriamanitra niala tao anatin'ny olona ny fanahy masina niala tao anatin'ny olona la herin'andriamanitra niala tao anatin'ny olombelona le tanan'andriamanitra ary zay ny zava-doza be pasteur tina am'izao fotoana zao araka le telinao teo anao hoe fahafatesana ny tampony ota be debe ny karazana fiangonana mihitsy ray le sahako eto mialatsena mba iresaka momba ny fiangonana satria timore olona fampianarana de tamo voalohany ohatra ny tao ihany le tanan'andriamanitra tao ihany le fanatrehan'andriamanitra ary ny olona mivavaka ao de tena mahatsapa mihitsy a nlay fanatrehany fanamasina ao anatin'ny fiangonana fa nanomboka nisy fakapanatsy kelikely niditra tao de nanomboka tafiditra ny fakapanahy de lasa manary ny vadiny lehilahy na ny vehivavy de lasa tafiditra ao anatin'ny fiangonana ny fitafy tsy motona tafiditra eny ambony pilipitra de tafiditra daolo io karazana fahotana madinidinika io fa le mpanompon'andriamanitra tsy samy teny tsony tsy samy tora le filazantsara tsony de ny zava-doza nefa de izao pasteur rehefa tafiditra zay fakapanahy ratsy zay na le fahotana mihitsy de manomboka niala ny fanamasina nanomboka niala ny tanan'andriamanitra ary rehefa niala ny tanan'andriamanitra de ozy izy mivoalaza amin'ny baiboly eto ho faty tokoa ianao zany hoe isy fisarahana amin'andriamanitra ao de miditra le fahamainana miditra le fahamainana ara-panahy ary manomboka tsisy nininona intsony ao anatin' zany toeram-pivavahana zany de ohatra zakio raha hoentsika amin'ny isam-baravarana isa tokantrano le izy de jereo tsara ny re olona fa eo amin'ny andininy fahafito de ozy izy ny baiboly de nahiratra ny masony izy mivadika fatany famitanjaka izy ary nanjaitra ravinavy avy izy ka nataony sikina ho azy zany nanomboka saraka tamin'andriamanitra izy de mieritreritra ny tena no mahiratra hoe zay tena mahiratra zay tena manana ny maizy anay zay ary olona maro nitratran'zany am'izao fotaona zao ny soratra masina any amin'ny timoty faharotoko faharoandiny faharoa amby roapolo de zao ny volazany teny soratra masina manao hoe mandosira ozy ny filan'ny tanora fanana hoe mandosira ny fakapanahy zany hoe rehefa misy karazana fakapanahy eo na filana eo de ny volazany baiboly tsy hoe toero fa andosiro ilaina ny mandositra an'le izy rehefa fakapanahy izy fa mifanotra am'za moa ny eny damaseva teto efa potraka efa lavo de tsy le fakapanahy ny nandosira ny faandriamanitra ny nandosirany be ireo karazana olona pasteur am'izao fotoana zao potraka slavo de rehefa potraka slavo de mandoso tan'andriamanitra nefa andriamanitra tamin'ny fotoana io mbola ny teny manao hoe ry adama aiza moa ianao ry adama aiza moa ianao antso-pitiavana ataon'andriamanitra zany ary eto zay ry havana ho anatin'ity fampianarana baiboly ty de misy tenin'andriamanitra milazany amin'ny boky Isaia toko voalohany indrindra fahavalo amby folo manao hoe avy fandahatra sika ho Jehova fa na de tahaka ny jaka aza ny fahotanao de hofotsina tahaka ny oram-panala mety angamba potraka tokoatsika io moa ny baiboly de milaza manao hoe romana toko fahatelo andiny fahatelo amby roapolo hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy misy manana ny voninahitr'andriamanitra na de iray azy manao antso-pitiavan'andriamanitra ho anao zay tafalatsaka tao anatin'ny fahotana ianao zay lavo be ty fampanompon'andriamanitra ianao ka lavo ka sendra mba mahita n'ity fahita lavo ty na mandre n'ity onjam-peo ty de manao antso anao andriamanitra fa raha ohatra ianao mizotra amin'io lalanao io de fampitehina sy faharavana mandrakizay no zavatra iainanao fa raha androany ianao no manaiky ny antsoantson'andriamanitra manaiky ny antson'andriamanitra de zao manomboka hanasitrana ny fiodinanao andriamanitra eto any nataoko hoe marina fa tafasaraka tamin'andriamanitra damaseva fa mbola nanao antso-pitiavana ihany andriamanitra nanao antso-pitiavan'andriamanitra io moa tena fomba ny olona mihitsy hoe rehefa misy fahotana lavo azy rehefa misy fahotana napotraka azy de ny mitsoka an'andriamanitra de mandeha miverin-dalana
de mandeha miala amin'Andriamanitra de fananina tsy nivavaka tsony ny tena marina reny olona le hoe nafanafo tamin'ny fanomponan'ny tompo de niala tamin'Andriamanitra na niala tao anatin'ny fiangonana de tsy te hiverina ao anatin'ny fiangonana tsy te handray ny fanasan'ny tompo de marina am'ireny misy fahotana iainana eo pasteur eritiny lavo izy ary matahotra hifanatrika amin'Andriamanitra eny ny fanahiny mihitsy hoe matahotra hifanatrika amin'Andriamanitra ka tsy samyray fanasan'ny tompo tsy sahiditra ao anatin'ny fiangonana de mialaala fotsiny am'le hoe tsy manam-potoana fa ento-mbavaka fa ho avy fa nisy fahalavona tao kanefa ireny fahalavony reny ratsy miarina ianao de fahafatesana mandrakizay ny ao-ambatiky reny zavatra eny a ry havana malala pasteur ony voalazan'ny Isaia pasteur toko fasiwy amby dimapolo andininy voalohany indro no tanan'i Jehovah tsy foy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lali-dalovana fa mahare fa ny eloko areo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka de tsy miaino izy indro ny tanan'i Jehovah tsy foy fa mahavonjy ny sofiny tsy lali-dalovana fa mahare fa ny eloko areo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka de tsy miaino izy zavatra anankiray eny ange pasteur araky nambarako tamin'ny voalohany teo ny mahatonga an'Andriamanitra tsy mihaino vavaka atsika zavatra anankiray ihany fahotana de eloka raha vao tafalatsaka ao anaty eloka isika tafalatsaka ao anaty fahotana isika dia rindrim-by anankiray rindrina be anankiray zay tsy afahan'Andriamanitra mihaino fivavakatsika ary eo foana ho any afetseny satana raha miresaka le fakapanatsika pasteur atofo fetsisy avelany le olona hiditra any am-piangonana ary io tsy problème amin'ny satana ny mahita ny olona mandeha mivavaka mianatra catéchomène lasa nyry lasa nanao an'ity lasa diakôna lasa catéchiste lasa zao fa ny problème amin'ny satana de le hoe ianao mahalala ny sitrapon'Andriamanitra de afaka amin'ny fahotana enao afaka amin'ny fahotana zay ny problème amin'ny devoly ary zany no mahatonga ny hitanao misy olona ny voavy ao am-piangonana ohatra avy mivavaka de fa pololoatra am'sikiara voavy mivavaka de fa mamo ny tolakandro arivana iny de fa mamo labera sy ny toka ny tolakandro arivana iny nefa ny iny izy ty voavy mivavaka ny maraina tena oziny devoly tsy problème amin'ny devoly hoe ndana ary aprosia ny devoly mihitsy ary ny olona ndana aloha mivavaka ndana miditra any am-piangonana ndana miditra fa raha rivandray tsika miaraka raha rivandray nareo de fa mpiakama ihany tsika fa ndana aloha mitsovokany tafalatsaka foana le olona ary tafalatsaka ao anatina fakapanahenjana de enjana pasteur atofo ny afetseny satana de tsotra be mihitsy fonosy ny fahotana io verena kely zay pasteur mba tsy alalan'ny olona ny hoe faharatsiny raha miresaka tsika ohatra hoe laberany na Toko firifiry mo pasteur am'izao fotoana zao ny vehivavy miaraka amin'ny zanany kely tena mijaly eritrereto fa misy lehilahy nge pasteur atovo mikarama 500 000 francs isan'andro fa zara raha mahita 75 000 ny vady aman-janany isan'andro amin'io zara hoe ty mba hividiananareo charbon voatabia kely menaka atsasaky ny fefany de andana mividy sena koa atsasaky ny fefany io mividim-bary de ty ataonareo fresque goûter 75 000 francs fa ny 425 000 francs laniny amin'ny miaraka amin'ny namany amin'ny labera laniny miaraka amin'ny toka laniny vidianana tsaky izy rery tsy mahina kanina tsony izy rehefa tonga ao an-trano ny arivan'iny fa lany ary io olona io lehilahy io izay tsy mahatsiaro mivady aman-janany de tsy malala mihitsy hoe tsy mety ny ataony azanao tsy mahafantatra zany izy tsy mety angety zavatra ataony ty fa niverany fa mety sa io vadiny io ndray arany mbola raha dariko azy tontolo rehefa avy eo rehefa manadala azy de batainy ny vary de atsipony any amin'ny vadiny rehefa manadala aloha tsy fatany hoe adosonana io adalanana io tsy izy an'io zavatra ataony io ka ny olona pasteur rehefa tsatsany tafalatsaka ao anatin'ny fakapana io de tsy tompony tenany mihitsy izy jerevo amin'ny ankizy vavikely jerenao ny ankizy vavikely raha ranony ray aman-dreniny izy ohatra ajanononao io miarakaraka amin'ny lehilahy io ianao ve zazavavikely vo enina amby folo taona fito amby folo taona io iarakaraka am'izao karazan-dehilahy rehetrarehetra ao efa tenenina izy tsy mety izy nga mety zany fa fatany hoe misy tsirony ao
ary misy reny mpianakaviana ray mpianakaviana tena sahirana mitaizany zanany iry zareo tena manakatao raha volany nanana manakarenany ray aman-dreny ary ny ray aman-dreny efa nyteniko teto ty pasteur hoe raha misy manadalana io zazavavikely io gadrainy zay lehilahy miarakaraka amin'io gadrainy fa mahavariana koa le ankizy vavikely mahita lehilahy foana ary misy fotoana ary lehilahy efa vadin'olona ny rahany ary io zazakely io zazavavy io de tsy mahalala mihitsy hoe diso ane ty lalany ty tsy izy ene ty lalany ty fampitena ane ty zavatra mazao ty ary afieniny devoly amin'ny ankizy vavy mihitsy an'le hoe cancer any amin'ny tranondrazy am'izao fotoana zao e pasteur tena grave be le cancer nanoso cancer na tranondrazy tena be da be am'izao fotoana zao ny vehivavy tratrana cancer any amina col any amina tranondrazy any amin'ny lalanjazy misy cancer any amin'onony ny tena marina am'ireny nge pasteur indrindrandrindra zavatra avy any amina tranondrazy zany ny tena marina ndrandray nisy zavatra be da be vitanao loatra tany efatano rany ndraindray nisy zavatra tsy nety zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay vitanao ary io tsy ataon'ny devoly fantatra ao mihitsy aprosian'ny devoly ary ianao mety io atao fa tsy maninona fa atao fa ny tanora rehetrarehetra ary manao jereny tanora rehetrarehetra ny ankizy vavikely rehetra manao daholo tsy maninona fa avy eo ao anatina ranomaso ao anatina olana ao anatina alahelo ary firifiry mba pasteur ny ankizy vavy am'izao fotoana zao sarahany lehilahy tsy ahoatsy ahoany sarahany ankizy lahy inonanana eny tonga manatonao ampiangonanao tena ranomaso tsy hitako pasteur fiainam-pitiavako tsy mandeha tsony za tsisy makavady za my problema mahazo ao ohatrao zao tamy voalohany anefa nisy fahotana niditra tao ary fahotana io tsy eritseretiny vehivavy mihitsy hoe hitondra azy atraizy io hitondra azy atraizy io pasteur tsy tao atsainy zany fa nofinosony devoly tamina zavatra mamirapiratra de naprosiany devoly izy hoe midira ihany zany daholo io pasteur eto mamelesona antsika amy rahalahy ny zavatra nitranga dia zany ny atao fomba fidiran'ny fakapana pasteur atofo eo amina fiainana olona maro ohatrzay ohatra ny olona mpangalatra any ampiasana reny pasteur ny olona ny rehefa mangalatra any ampiasana tsy fatany mihitsy hoe igadra izy petrapetraka daholo nitetika ady rehetrarehetra hoe raha vao mipoka ny afera de atony resaka atao de raha vao mipoka ny afera de atony resaka atao de miafiny de tena hoe tsy hotratra zany mandra-pidirany any amponja de afeniny devoly mihitsy fa hoe ampidiriny devoly foana izy amina zavatra ratsy ohatrzay ko tsy fantatsy ny olona raha nresaka kolokolo ianao te pasteur nresaka kolokolo nge pasteur tena zavadoza ary zavadoza hatrany amina taranaka io hatrany amin'ny taranaka io misy tambony io misy tambony ary misy ozona mahatsiravina mbola tsy indritsika miralahy indray zay zavatra zay eto andreo pasteur misy ozona mahatsiravina zany hoe mihinana alahelon'olona zany ianao mihinana ranomason'olona izany ianao mampangiry firy olona izany ianao de ireny pasteur tena misy ozona mahatsiravina ary ny tena grave be am'ireny 10 taona teorina 5 taona teorina 20 taona teorina de zay zavatra tsy foinao mihitsy fa tena maminao mihitsy iny am'izay nitakin'ny devoly aminao zay le tao hoe ozona pasteur tsy hitanao any amboalohany io ny vokatra io zavatra io azonao tsy hitanao any amboalohany fa falerianao a rehefa le manao kolikoly na mandray kolikoly na mampijaly vahoaka na mihinana ny alahelon'olona sy rahamason'olo i de falerianao mandray de ozy anao avita trano a azo tomobila alamiko ny fiainako zay mianakavy ndray tsy maintsy mihinan-kanina mirevirevy any amin'ny bara rahariva fa nahazo kolikoly nahazo 500 000 androany 1 million 5 tamin'ny kolikoly nahazo 25 million androany tsika tsy maintsy de manangony ianao fa afaka 5 taona afaka 10 taona afaka 20 taona nisy zavatra tena tsy ho fonao mety zanako faravavy io mety ho zanako lahatokany io mety tomobila tena tsy ho fonao io mety tanàna ray manontolo tena tsy fonao io fa tena ampangiry firy anao io vokatra io ranomason'olona nosotronao alahelin'olona ny hoaninao io ampangiry firy anao io fa grave be pasteur de zao ety ampiandohana ny olona tsy ampahafantariny devoly any zany
tsy ampahafantarany devoly zany fa aprosiany devoly ary izy manaova ihany kolokolo fa hitanao zao natsangana ny rianao aza miraha zy ranomason'olo lany aza miraha zy alahelin'olo lany andana tovy ihany fa tsy maninona io e tsy maninona hitanao nahazo tomobily anao zao ianao zao ny tena tahin'andriamanitra jereo fonge mpivavaka mampalahelo daholo reny mpivavaka manao fahamarinana jerery zareo katrahimy mahanitra velona daholo fa ianao ty manao kolokolo atao izy ihany kanefany zay le ozina pasteur mitatao eo andohanao ny ozina sy nitaranakao sy nitaranakao ary olona mampangiry firy tena maminao sy mahafinaritra anao indrindra eo am'izay no kotiany devoly any no hifatatra ny rehetra rehetrarehetra pasteur any no hifatatra ny rehetra zany natao hoe fakapanahy any devoly ety ampiandohana rehefa manome fakapanahanao de zavatra mampitsiriritra zavatra mampifinaritra foana ohatrany mampite anao foana ny miroso anatin'le adalana ohatrany mampite miroso foana hoe toizako foana ty mandra-papotika le olona zay ny navoany Damaseva zay ny atao hoe afetseny satana ao anatina fakapanahy eta pasteur tena hiteny andretolona te mety efa tratran'izany ianao ary potika ao anatin'izany ianao fa tsy maintsy potika pasteur ny olona rehefa tafalatsaka ao anaty fakapanahy ka voafato sy ny fahotana tsisy hevitra fa marina voalaza baiboly fa afatesana ny tambony ota io na olona ambony faratapony ianao na amin'ny atonontonony ianao na efa ambonimbony ohatrany mba officier tena farafarany ambonimbony ianao na ambanimbany grade ianao na 4 mi ianao na olona tsinitsininy ianao na ambony razana ianao na iva razana mitovy daholo pasteur raha vao tafalatsaka anaty fahotana ianao dia fampitehany ozona matsiravina ny eo ambadika zay rehetrarehetra fahapotehany sy ozona matsiravina daholo pasteur ny ao ambadika zany resaka atao hoe fahotana sy olona tafalatsaka ao anatina fakapanahy alahelo fanenenana ranomaso nenina tena nenina hoe tena diso ary zay no mahatonga atsika miteny amin'ny olona raha tafalatsaka atao anatin'ireny ianao de mila fibebahana lalina io pasteur fibebahana lalina raha misy fotoana ianao mahatsapa hoe tena mijinja ny vokatry ny nataonao anao akehitriny misy fotoana ianao mahatsapa hoe mangiry firy vokatry ny fahotana ny iainanao sy ianao tafalatsaka tafakapanahy tany amin'ny fahatandrorana tany amin'ny folo taona lasa tafalatsaka tao anatin'izany ianao 10 taona lasa amindra fo aminao aneny tompo fa tena mila fanenenana lalina ary fibebahana lalina misy fotoana moa tsika ndratsika le fanonerana reny pasteur fa mila fanonerana lalina reny fahotana lalina de lalina nataonao Andriamanitra mamindra fo profo zany pasteur raha iverenatsika kely le Genesisy mialohan'ny amaraparananao azy pasteur de jerenao tsara Genesisy 3:7 hoy izy 2:20 ary Jehovah Andriamanitra nanao akanjo hoditra ho any Adama sy ny vadiny ka nampiakanjo azy jerenao nefa am'rapon'Andriamanitra na de efa nandika ny tenin'Andriamanitra aza i Damaseva de Andriamanitra mpamindra fofoana mipetraka amin'ny ray be famindra-po foana izy dia marina fa tsy tafaverina intsony Damaseva tamin'le voninahitr'Andriamanitra tany aloha kanefa ihany koa Andriamanitra nandray atanana ny fiainany hoe anamboarako akanjo hoditra nareo satria tamin'ny fotoana io raha vao nanota i Damaseva de nanjaitra ravinaviavy niezaka nanarotsarona ny fahotany tamin'ny ravinaviavy niezaka nanarotsarona fahotany tamin'ny ravinaviavy izy fa sangy izao pasteur Andriamanitra nahita hoe tsy mahafapo io ravinaviavy zany gazo entina matory tsy potika zany raha entinao matory fa zao nafinaritra ozy Andriamanitra hoe aloko anamboarana akanjo hoditra vrai cuir ianareo mivady tena zay nomeko anareo aplamina fiaina Andriamanitra mpamindra fofoana raha tafalatsaka ianao tao anatin'ireny karazana faka mety efa mpivavaka mety tamin'ny anao mbola tsy mivavaka tafalatsaka tao anaty fahotana ary ienonao am'izao fotoana zao fa tena misy ozona mitambesatra na any amin'ny fidiram-bolanao na amin'ny fahasalamanao na ao amin'ny taranakao am'izao miapotika daholo ny zanakao rehetra ny asanao tena mikoaisa tanteraka nareo mivady tafalatsaka anaty fikorotana tsy mitsahatra mivarom-pananany nareo am'izao fotoana zao de fibebahana lalina no takin'Andriamanitra anao satria nisy zavatra natafalatsaka anao tany aloha tany fahotana sy fakapanahy de mila miverina ianao fa Andriamanitra ampiakanjo anao ary andray anao anarina anao melohany amaraparana pasteur nomen'Andriamanitra blouson cuir tokory zareo pasteur mazava ho azy araka ny fahavatarantsika azy dia nisy ny raha latsaka tao zay moa le tenin'Andriamanitra ny amin'ny Hébreu 4:7 manao hoe
koa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka zany hoe nisy rano zanak'ondry latsaka teo zay tandindon'lay ho avy dia jesosy kristy tompo zay nitondra famelan-keloka ho atsika tamin'ny alalan'ny rano zanak'ondry ny amaraparana koa zay pasteur Ertina raha iverenako hoe la Genesisy toko 7 teo ny andininy voalohany sy ny manaraka dia rehefa nanomboka lavo ny taranak'olombelona dia ozytsika hoe tafasaraka tamin'Andriamanitra ny fisehoany ho asana devoly eo anatin'ny tokantranon'olona io fahotana io pasteur dia misy zavatra tahaka an'izao misy fikorotanana ao anatin'ilay tokantrano dray misy vehivavy na lehilahy tsy mahafantatra mihitsy hoe inona raha ny anton'izao asa ohatrany tsy mandeha tsara zao ohatrany hoe micoincé daholo ny zavatra rehetrarehetra atao ndraindray misy zanaka marary ery vady marary ery ohatrany misy hatram'izay tsy miditra hôpitaly dia tampotampoka eo lasa miditra hôpitaly mifanotona tolotolo le karazana problème rehetrarehetra ny tena marina dia izao misy ray amin'ilay fianakaviana na lay ray amin'ilay mpivady manota fa tsy te hilaza amin'ilay vadiny izy hoe za ty ny tafalatsaka tao anatin'ny fahotana ohatran'izao dia le teny miverimberiny eto foana le hoe fahafatesana ny tampony iota dia le ankohonana ray manontolo no mijeja le fahotana le zanaka kely ry mamay be mafana be ny ankizy lasa ohatrany dondrona ohatrany lasa tsy afa-panadinany zany daholo nitrosa manodindona de mandindona de mandindona zany dia endrika fisehoany le fahotana ao anatin'le tokantrano ary io misy jereo tsara ny pasteur fa tamin'ny voalohany mena rana teto no niseho dia nao anaty torimaso aza nao anatin'ny nofy dia ny olona anankiray manomboka manonofonofo ohatrany hoe manonofonofo ohatrany mena rana zany na isehoana bibilava zany na misy bibilava ohatrany manenjika azy zany foana dia ohatrany mitelina azy mihitsy io bibilava io na manofo ohatrany hoe mihinana ny bibilava io dia lazaiko aminao fa efa tafiditra ao anatin'ny tokantranonao lay fanana fahafatesana lay endriky ny fahafatesana amin'ny lafindrehetra dia misy fiatraikany amin'ny fahasalamana io mifiatraikany amin'ny araboly io fiatraikany amin'ny resaka ara-pitiavana io mifiatraikany indrindrindrina amin'ny resaka ara-panahy raha vao ny mpanompon'Andriamanitra anankiray na ny olona anankiray manomboka ohatrany hoe manofinofy ianao manofo mena rana manofo enjeny ombo masika enjeny biby dimaro isan-karazany lasa ohatrany manofinofy latsaka any anatin'ny WC zany ianao na anaty fotaka mandrevo dia zavatra nahazo any adama seva mihitsy io nahazo anao io ary reny pasteur raha ny olona nitratranyireny dia zao ianao rehefa vity ty toro-teny ity dia mandoly mivavaka manapa-hevitra hoe jesosy eo iverina aminao a reny nisy olony endrika fahafatesana misy karazana olona idirako hoe zany nofinofo zay manenjika ohatra manofo ohatrany hoe mandevina dia ny fatelevina izy ihany ny fatelevina sady izy ihany ko no milanja n'le faty zany ry havana dia endrika isehon'ny fahafatesana efa taty amin'ny Genesisy toko 7 no nisy an'izany ary zany na tonga an'Andriamanitra ny teny tamin'ny Adama manao hoe ry Adamo aiza moa ianao zany hoe manao antsoavo mihitsy Andriamanitra hoe miverena amiko ianao dia mbola mandreny ty fandarany ty mbola mandreny zao antsoantso zao miverena aza manjeny andro lava aza mangatakandro ny fanapahan-kevitra ry havana tsy rapitsy fandroany ny fanapahan-kevitra ry havana tsy rehefa aveo fa izao rehefa fantatrao fa anjaranao ny zavatra ambary eto amin'ity toerana ity ka mahazo anjara amin'izany ianao dia raisy ny fanapahan-kevitra mba tsy honenina aleo soa ihany toy izay tahaka izay ny soa ihany mbola misy azo atenaina fa ny tahaka izay a nenina tsy azo ivalozana antsony mandrakizay ka dia nianaratsika teto ny Genesisy toko 7 andininy voalohany ka hatreo amin'ny andininy fa 10 tamin'ity androany ity ny amin'ny hoe midira ny fakapanahy rehefa manomboka nitady ho lavo ny fakapanahy ianao dia nitady dio tsara fa miverena malaky amin'Andriamanitra ny fakapanahy dia miditra amin'ny alalan'ny resaka dia aveo jeren'ny maso na ao anaty tokantranonao jereo tsara fa tsika mpanompon'Andriamanitra na tsika olotsotra rehetrarehetra zay manomboka misy zavatra jeren'ny masonao ka ankafizinao filma hitanao hoe filma vetaveta na salatry miresaka reny filma pornographie reny dia matady olo tafalatsaka amin'ireny ianao jeren'ny masonao dia manomboka makafian'ireny ianao dia zany milaza amintsika
efa manomboka tafiditra ao anatsika lay fanainy fahafatesana lay faharavana sy lay fampitehana ka anaovan'andriamanitra antsoavo hoe miverena amin'andriamanitra miverena amin'andriamanitra miverena amin'andriamanitra mba hanafahana ny karazana fahotana zay mamaritra antsika pasteur eritena raha tsapanao efa niala taminao fiadanana misy mpivavaka manko pasteur mivavaka izy fefa tsapany tsisy fiadanana tsony niala le filaminana niala ny fitsarana ohatrany manomboka mitsofoka mitebiteby ny tahotra mivavaka izy fa ohatra misy tebiteby sy tahotra lava avy foana ny fiainany ohatra misy fanahina tsy hoe tsy mihinan-kanina izy fa ohatra ny mihinan-kanina ny vola ohatra miditra fa miaraka amin'le fiainana ohatra misy zavatra mampitebiteby mampivaraotso anazy na amin'ny alina ry izy araky ny tenao teo dia manofinofy ratsy tsy mampilamasainy dia tady teo zay pasteur fa misy fahotanana tafalatsaka anao teo zay misy fakapanana tafalatsaka anao teo zay mila miverina ho amin'ny fahamasinana ianao raha mpivavaka ianao no lasa tsy miadana intsony raha mpivavaka ianao no lasa tsy manana fitsarana intsony raha mpivavaka ianao no lasa be tebiteby raha mpivavaka ianao no lasa feno tahotra dia efa tsy ao intsony ianao zay misy zavatra tokony ho alaminao ao misy zavatra tokony ho alaminao ao amindra fo aminao ny tompotiana sitrananao andaotsika hivavaka misaotra indrindra tompo raha afaka nandray izany terinao zany zay mino zay tompo fa izany terinao zany dia ampy ho anay ary terina ampy ho anay izay everiko tompo fa nova tanteraka ny hoavinay ireto vahoaka ireto izay mpanaraka ny fandaharana mino fa hotahinao izy ireo raha nisy tafalatsaka tao anaty fakapanahy ary am'izao fotoana zao tompo manomboka tsy milamymatsony ny fiainany milomanao anaty ozina milomanao anaty fotaka mandrevony fahotana milomanao anaty problema tsisy farany milomanao anaty korotana tokantrano izy ianao nampahafantaranay androany fa misy fahotana lalina tokony bebahanao ary misy fiainana tokony ho avao zao andray andretolona reto anenao areta azy minao fa izany fandarana izany ane anangana ny fiainany indray misaotra indrindra tompo amen iany tompoko dia mifarany eo indray ny fandarantsika ny fianarana ny bokyny Genesisy toko fahatelo ho toy izandray tsika indray manaraka raha toko sitrapon'Andriamanitra veloma tompoka